fifaliana ho ahy ny mpitandrana sofon'iny Ramboarison no miaraba antsika rehetra zay manaraka ary ko miaino zao fandarana azo antoka fanavotana amin'ny Kristy zao izay tanterahana mba ampafantarina ny olona ny filazantsara famonjena eran'izao tontolo zao ary de matoky sy mananteny zay fa nafaly anareo ary koa nasoantsika tsiray avy ny zavatra nambara hatram'izay ary mino fa mbola bebe kory rehefa tonga amin'ny fanambarana amin'ny famonjena itsika ary satria moa ny teny'Andriamanitra no tsy maintsy azabaina torina de hivavaka tsika satria Andriamanitra ihany ny tompon'ny teny ary rehefa niteny izy any amin'ny ohabolana any fa rehefa tena miverina amintsika de omeny antsika ny fanamasina ary ampafantariny antsika ny teniny ka hivavaka tsika saotra anao zay Andriamanitra mifamindramponinao fahatanteran'izao fotoana zao ary matoky sy manantena fa ny fanahinao masina no anome saina fahendrena ary fahalalana ty mpanovo tsy mahasoa ity ary koa ampatsiahy ahy ampatsiaro any zavatra rehetrarehetra zay tokony holazaina ary saotra anao koa fa ianao no mitondra ny teny amin'ny olona rehetra mba nanany finoana sy fanantenana ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo ka de anao ny dera saotra ary voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo saotra Andriamanitra amen alleluia araky nambarako teo aloha teo fa rehefa miverina amin'Andriamanitra tsika araky mbolaza any amin'ny ohabolana dia omeny antsika ny fanahany ary dia zao ny fanambarana ao amin'ny ohabolana toko voalohany ary ny andininy 3 ohabolana toko voalohany andininy 3 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe miverena ianareo hiaino ny fananarako indro ahidiko aminareo ny fanahiko ary ampafantariko anareo ny teniko tsy misy olona mahafantatra na mahalala ty teny'Andriamanitra ny zava-miafy nato amin'ny soratra masina raha tsy men'Andriamanitra azy ny fanahany ary ankehitriny dia androso amin'ny zany hoe famonjena izany tsika ka dia efa hitatsika ny amin'ny hoe niady faharoa tany an-danitra momba ny amin'ny ota manandevo hoe ahoa ny ota manandevo satria raha tsy fantatsika zany de tsy tady mpamontsika tsy tady fanafantsika fantatsika ny ota manandevo zay manosika ny olona anao ratsy ao koa ny amin'ny devolo zay mamitaka fietsy ary mamono olona azao tsika de androso amin'ny hoe ny fahasoavana satria matetika dia ambary io fahasoavana io ary zao mbolazo amin'ny Efesianina toko faharoa Efesianina toko faharoa andininy 8 sy ny 9 zao mbolazo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa fahasoavana no namonjeninareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'ny Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa ndreo misy mirere mazava tsara ny teny'Andriamanitra eto hoe fanomezana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena fa fahasoavana namonjeninareo amin'ny finoana kanefa tsy maintsy mintsika mino an'Andriamanitra mino famonjena zay torotr'Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy mino zavatra voalaza amin'ny soratra masina rehetra mino reo teny fikasana zay tian'Andriamanitra ho tanterahana amintsika mazava tsara hoe fa fahasoavana namonjeninareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'ny Andriamanitra zany hoe tsy vokatry ny ezaka vita ataoko na ny fahaizako na ny fahalalako na ny diplôma tsy miankina amin'izany fanomezan'Andriamanitra ny famonjena azay natonga ny teny'Andriamanitra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanina fiaina mandrakizay jaona toko 7:20 tsy zaho no nangataka na ianao no taraina fa fitiavan'Andriamanitra nanomezany an' Jesosy amonjy zao tontolo zao zay no mahatonga ny fanambarana eto hoe fa fahasoavany namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany tsy avy amiko na avy aminao fa avy amin'Andriamanitra fanomezan'Andriamanitra tsy vokatry ny ezaka vita zay no mahatonga ny teny amin'ny 9 hoe tsy avy amin'ny asa fa ndreo misy mirere ak za fa ny azy ny ezaka mafy aho za mivavaka be nazoto maky baiboly aho de mahazo famonjena tsia fa tena fanomezana avy amin'Andriamanitra
Zay zany tokony hodintsika nahoana ny olo anankiray no lasa ny eken'Andriamanitra ho marina nefa mpanota daholo ny olombelona rehetra. Ten'Andriamanitra dia milaza amin'ny Romanina toko voalohany zafady Romanina toko fahatelo dia vakitsika manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny 12 ihany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Sivy ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ahoana ary manakavaly va isika tsia tsy akory fefa voalaza tsika raha teo fa mpanota ny olona jereo tsara ty hoe mpanota avokoa na jiosy na jentilisa, mpanota avokoa zany ny olona rehetra. Araka mbosotra hoe tsy misy marina de iray akory aza, tsy misy zay mahafantatra, tsy misy zay mitady an'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy zay manao ny tsara na de iray akory aza. Ratsy avokoa ny olombelo rehetra. Zay mahatonga ny andininy fahasivy io hoe ahoana ary manakavaly va isika tsia tsy akory fe voalaza tsika raha teo ho mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisa. Ka ahoana ny atonga ny olona anankiray marina na ny olona hoe olo efa olona ratsy sy mahitady Andriamanitra lasa ho marina ve? Romanina toko fahatelo misy mieritreritra hoe rehefa miezaka mivavaka aho matandrina ny didy aho de eken'Andriamanitra ho marina, sanatria zany. Romanina toko fahatelo ny andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Romanina toko fahatelo andininy 20 satria tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehana fa ny lalàna no nahazona ny fahalalana tsara ny amin'ny ota. Tsy misy mihitsy olo eken'Andriamanitra ho marina satria hoe natandrina ny didy aho, miezaka aho, nanao ny tsara aho. Ilaina izany raha ohatra ka araka ny fijerin'ny olombelona. Fa Andriamanitra kosa milaza hoe satria tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no azahoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Lalàna de nomen'Andriamanitra mba hampataratsika hoe tsy azo atao ty, tsy mety ty, zao ny tokony atao, zao ny tokony ho isy. Zay zany ny antony nomezan'Andriamanitra ny lalàna hoe anambarana hoe zao ny zavatra tsara, zao no tsy mety. Ka ahoana ny atonga ny olona anankiray zay olona ratsy mania avokoa tsisy marina de ray zao anatrehan'Andriamanitra, ahoana ny atonga azo marina mpanota avokoa tsisy tsara tsy mitady an'Andriamanitra araka mbolaza ambakitsika. Zao ary mbolaza amin'ny Romanina toko fahatelo. Zay ny mahatonga ny teny hoe fahasoavana ny amonjenantsika amin'ny finoana. Romanina toko fahatelo andininy 1:20 sy 2:20. Romanina toko fahatelo andininy 1:20 sy 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarina avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fa mbarana lalàna sy ny mpaminany. Ajano teo aloha. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarina avy amin'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra le fahamarinana fa tsy avy aty amintsika, tsy amin'ny lalàna nefa, zany hoe tsy amin'ny fankatoavana ny lalàna fa mbarana lalàna sy ny mpaminany. Ny ambara hoe ambarany lalàna eto de misy ny lalàna tsy eo misesy, mamony zanak'ondry, mamony zanak'osy, vatsombola zay tandindona manambara an Jesosy Kristy zanak'ondran'Andriamanitra nandatsaka ny rany amin'izay zao tontolo zao. Zay mahatonga ny hoe fa ambarany lalàna sy ny mpaminany, ary ny mpaminany keo de rehefa naminany ny amin'ny Mesia, le mpamonjy ho avy. Andininy 2:20 de ny fahamarina avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Fahamarina avy amin'Andriamanitra kanefa amin'ny finoantsika ny zavatra zay miaina an Jesosy nataony ho antsika. Ny finoana an Jesosy Kristy zavatra zay nataony Jesosy nataony ho antsika. Ho an'ny olona rehetra io de zay mino zany no eken'Andriamanitra ho marina.
mazava de mazava nahoana ny hoe ekena ho marina rendiny telo ambyroapolo no vakina de zao mbola aza romanina toko fatelo andiny telo ambyroapolo aminaran Jesosy fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Samy nanota daholo olombelona rehetra, tsisy marina de iray aza. Ary zay no mahatonga hoe samy efa nanota izy rehetra. Kanefa noho le finoana ny zavatra ny ainany nataony Jesosy ho antsika, ny ainany nataony ho antsika, noho iny andininy eny ambyroapolo efatra ambyroapolo. Romanina toko fatelo andiny efatra ambyroapolo aminaran Jesosy manao hoe nefa hamarina mamaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Nefa hamarina mamaim-poana, hamarina eken'Andriamanitra mamaim-poana zany hoe tsisy takalony io hoe nanao an'izao ty olony ty ka dia eken'Andriamanitra ho marina, fa nomena mamaim-poana zay mahatonga hoe fahasoavana. Dikany hoe fahasoavana de fanomezan'Andriamanitra mamaim-poana. Zay ny andiny efatra ambyroapolo hoe nefa hamarina mamaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. De fahasoavana zany atolotra rainon'le olona tokoa ny fanavotana na famonjena sy natao tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompo. Zava-dehibe zay satria tsy mety ho marina mihitsy zany ny olona fa Andriamanitra ny manamarina azy. Tsy akory hoe za nanao asa tsara na mety ny fiainako, aza manao asa sofoana, ary za mazoto mivavaka be, mazoto makany amin'ny trano fivavahana, ka zay ny mahamarina za fanaiky ny fahotako. Tsia, fa noho ny finoana ny zavatra nataony Jesosy ho antsika, ary miteraka ny fikenkeliko zany, miteraka ny mahatonga ny olona hitady ny famonjeny zany, zay no atonga ny olona eken'Andriamanitra ho marina. Romanina toko fahatelo ny andiny dimy ambyroapolo sy ny eny ambyroapolo. Romanina toko fahatelo andiny dimy ambyroapolo sy eny ambyroapolo aminaran Jesosy. Zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany fanavotana amin'ny finoana anehoana ny fahamareny amin'ny tsy namalin'Andriamanitra fahotana lasa tamin'ny andefirany. Ajanontsika eo aloha andiny dimy ambyroapolo. Mazava tsara eto le fanamarinana zany zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana. Nasehon'Andriamanitra zany le fahamarinana nohony amin'le rany Jesosy. Azay mbola azy eto nohony amin'ny rany ho fanavotana, dikany hoe fanavotana de zao de hoe fanatra fampionona patezerana. Fanatra fampionona patezerana. Mionona zany ny patezeran'Andriamanitra nohony amin'ny rany Jesosy. Amin'ny finoana hanehoany ny fahamarinany amin'ny tsy namalin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny andefirany. Nandefiran'Andriamanitra ny fahotana lasa rehetra. Zay ny mampitiavana azy. Zay ny mahatonga ny hoe famindram-po ka fanomezana mamaim-poana le fahamarinana. Olona tsy mendrika io, ratsy io, nanao adalàna io, mpamono olo, mpandangy io, mpangalatra io, mpijangajangy io, kanefa natsapa izy fa zava-dehibe ny famonjena atolotr'Andriamanitra. Nino ny fanavotana zay natao tamin'Andriamanitra Jesosy, famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy, de neken'Andriamanitra marina izy noho ny fahasoavana. Zay zany zavatra mambara eto, fa zava-dehibe indrindra zany. Ary andiny eny ambyroapolo de milaza hoe mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina zay mana finoana an Jesosy. Andriamanitra de marina, ary dia afaka namarina ny olona rehetra zay mino ny zavatra zay nataony Jesosy ho an'izao tontolo zao, ho aso ho anao. Zay mino an'izay no eken'Andriamanitra ho marina. Mbola zavaina moa zany hoe ina moa zany le nataony Jesosy ho an'izao tontolo zao, ho aso ho anao. Mbola ambary zay, fa eto misy teny am'dimy fadimy ambyroapolo hoe ny anaran'i Jesosy, ary nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny andefirany. Eto misy miteny hoe zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany. Ny eken'Andriamanitra ny olona ho marina noho ny inona no fanavotana amin'i Jesosy. Ka raha vakentsika ny Romanina toko fahadimy andininy valo sy ny sivy. Romanina toko fahadimy andininy valo sy ny sivy manambarany am'izay rany Jesosy zay. Zao mbolaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika ho fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy.
raha mampanotany olona mpanao ratsy ny olona de mendrika ho vonona, mendrika ho faty, tsy zaho sy anao nefa no maty fa nasehoan'Andriamanitra ny fitiavany fa Kristy ny solotoerana antsika, maty ny solotoerana antsika. Zay ny mahatonga ny andininy fahavalo hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fonimbola mpanoty isika de maty amonjy antsika izy ty. Ny andininy fasivy, ko mainky aza miamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarininy tamy rany isika. Eto misy fanambarafo zao, misy fahatezerana, ao ny fahatezeran'ny devoly, ao ny fahatezeran'Andriamanitra, kanefa ny fahatezeran'Andriamanitra de mionona noho ny amin'ny rany Jesosy, araka mivaketsika tary amin'ny Romanina 7, fa nionona ny fahatezerany, fanatitra fampirona fahatezerana ny rany Jesosy. De eto izy milaza mihitsy fa ny andininy fasivy hoe ko mainky aza miamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny rany isika. Eken'ny Andriamanitra ho marina noho ny amin'ny rany Jesosy, no finoana ny asan'ny rany Jesosy. Mbola zavaitsika moa zany asan'ny rany Jesosy zany ao aorina, fa tsy maintsy noho ny finoanany amin'ny fanavotana amin'ny Jesosy miaraka amin'le rany, de ny eken'ny Andriamanitra ho marina ny olona anankiray zay mino. Verina tsika amin'ny Romanina 7. Romanina 7 ny andininy 7 sy ny 20. Romanina 7 andininy 7 20. Mety misy mirehire mihitsy ka za mivavaka be ka, ino ry mpivavaka be, iny pasteur iny mpitandrina. Tsy miankina am'zany a, fa miankina amin'ny finoana zavatra zay nataony Jesosy antsika, de fitiavan'Andriamanitra antsika. Vakinariny Romanina 7 andininy 7 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aiza ary ny frera ihana, efa fony zany, amin'ny lalàna manahoana, amin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Tsy afaka irehire mihitsy zany zaho sy anao hoe ka zange mariny ary voavonjy a, satria za mivavaka be, za mpamaky baiboly, za mazoto miangona ary manao ny asako ny asan'Andriamanitra rehetra aho, ekeko daholo ny teandriamanitra mitandrina andidy aho. Zay le hoe asa makatoa ny lalàny zany. Aiza ary ny freriany efa fony zany, amin'ny lalàna manahoana, amin'ny lalàn'ny asa va? Amin'ny zavatra zay nataontsika fezantsika sy ny rehetrarehetra ve? Tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Amin'ny lalàn'ny finoana zany no ireriantsika, ekentsika, amonjenantsika, anamarinantsika, mahatonga Andriamanitra manaiky antsika. Ny andininy 20, ko am'zany dia ataontsika fa ny finoana no hanamarinana ny olona fa tsy ny asa lalàna. Ny finoana ny zavatra zay nenan'i Jesosy nataontsika, finoana n'Andriamanitra zay tiantsika, no aneken'Andriamanitra asy ho anao ho marina, fa tsy ny fankatoavana ny lalàna, tsy ny fankatoavana ny lalàna. Zay zany ny zava-dehibe. Ka raha izany ary noho izy, tokony foanana be zany lalàna fa tsy ilaina, araka raha ny fiheverany sasany azy. Tsy milaza mihitsy zany hoe tsy ilaina ny lalàna, tsy milaza an'izany mihitsy, fa izy milaza fotsiny hoe tsy hamarinina amin'ny lalàna, tsy hamarinina na vonjena amin'ny fankatoavana lalàna, fa any amin'ny finoana ny zavatra zay nenan'i Jesosy nataony antsika, finoana ny zavatra zay nataony Jesosy ho aso anao, finoana io Andriamanitra fitiavana io. Vakitsika ary ny Romanina 7:3-7 hoe tsy azo foanana mihitsy zany lalàna. Amenaran'i Jesosy manao hoe koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika, sanatria zany fa mampiorona tsara ny lalàna isika. Tsy azo foanana mihitsy ny lalàna. Vao mainka mampiorona tsara ny lalàna ny finoana. Zay no hoe tsy azo foanana ny lalàna. Ary matetika ny olona mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 9. Romanina 9 misy teny toy zao ny andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina 9 andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. De mahatonga ny olona ny teny hoe ka tsy ilaina ny lalàna zany, ina ny ankatoavanao ny lalàna, tsy ambany lalàna ianao. Tsy fantany akory ny hevitry ny teny hoe tsy ambany lalàna. Ny hevitry ny teny hoe tsy ambany lalàna, tsy hamarinina na vonjena fankatoavana lalàna, fa amin'ny alalan'ny finoana.
no ny fahasoavan'andriamanitra, zany hoe fanomezan'andriamanitra. Ny 5 ary manambara fa tsy azo foanana ny lalàna. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ahoana ary hanota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Sanatria zany. Ina ny hevitry ny teny hoe hanota va isika, zany hoe handika lalàna va isika? Satria zany ny hevitry ny teny hoe manota. Hanota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Sanatria zany. Jaona voalohany 7. Jaona voalohany 7 andininy 4. Zao mivolaza aminaran'i Jesosy, zay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota ny fandikana lalàna. Ka koa raha nivakitsika tany amin'ny Romanina 9:12 hoe hanota, mazava tsara le teny Andriamanitra eto. Romanina 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ahoana ary hanota va isika sika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Sanatria zany. Zany hoe handika lalàna va isika satria tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Sanatria zany. Tsy azo atao mihitsy. Ary nahoana ary zany tsy azo foanana indray ny lalàna? Misy antony ao. Ny antony satria zao ny lalàna raha vakina ny Romanina 7. Ny 12. Romanina 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy, ka dia masina tokoa ny lalàna sady marina ny tsara. Hoe ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina ny tsara. Lalàna dia masina, marina, tsara. Manambara iny zany hoe masina, marina, tsara izany. Raha vakitsika ny Jaona 7:10. Raha mivavaka Jesosy dia zao ny fanambarana. Jaona 7:10 ary ny 11:10. Jaona 7:11 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, tao anatin'ny tonom-bavaka nataon'i Jesosy izy ity manao toy izao, ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao, ary zaho mankany aminao, ray masinao, tehirizo ireo amin'ny anaranao zay nomenao azy, mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray antsika. Hoy Jesosy tao anatin'ny vavaka nataony hoe ray masinao. Ny lalàna nandidy de masina. Ary eo amin'ny andininy hitantsika koa ny 5:20. Jaona 7:5 misy teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, ray marinao, tsy mahalala anao zao tontolo zao, fa zao no mahalala anao, ary reto efa mahalala fa sy anao efa naniraka. Ray marinao. Raha mbatritsika ny teny Andriamanitra tany amin'ny Romanina 7:12 dia hoe lalàna ny didy de masina, marina, tsara. Andriamanitra de masina, marina. Manambaran'Andriamanitra zany ny lalàna na ny didy araka izany. Misy teny ankeo Marka 20. Marka 20 andininy 7 sy ny 20. Marka 20 andininy 7 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny voany voaka nakany an-dalana zao Jesosy, de nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandoalika teo anatreny ary nanontany azy hoe, mpampianatra tsara ô, ino no nataoko handovako ny fiaina mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy, nahoana ho nataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Jesosy zany nanambara hoe ray ny tsara dia Andriamanitra. Ka raha nivakitsika tany amin'ny Romanina 7:12 dia hoe lalàna dia masina, marina, tsara. Ary ny dinitsika teo koa fa Andriamanitra dia marina, masina, tsara. Zany manambara an'Andriamanitra, maneho an'Andriamanitra ny lalàna na ny didy tsy azo hoanana. Satria raha foana zany dia ohatry manafoana an'Andriamanitra. Ary raha vakitsika ihany koa ten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 7, misy fanambarana ao fa nisy olona malemy teo amin'ny vavahadin'ny tsara endrika, nalemy izy io dia natsangany Petera sy Jaona tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Azao ary ny fanambarana
Asapôstôly toko fahatelo andiny 4 sy 12 amin'ny anaran' Jesosy. Fianareo nandalay masina sy marina, ary mpamon'olona no nangatahanareo alefa ho anareo. Fa ny tompo ny aina kosa no nivolonareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelony zany izahay. Nambarany apôstôly Petera sy apôstôly Jaona anyboaka zay nahita ny fa natanjaka tsara le malemy ary gagaganga izy ireo, de nambarany fa hoe ny finoana an Jesosy Kristy zay nivolonareo ny lavonareo, lay masina sy marina ny lavonareo. Jesosy de masina sy marina. Any 9 manamarina zany hoe amin'ny anaran' Jesosy, ny 9 ary ny anaran Jesosy zany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io, no ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana zay azo amin'ny alalany no nazahoany zao fasitranana tsara eto imasina rehetra zao. Ny anaran' Jesosy ny siry fahefana, ary ny finoana azo amin'ny alalan' Jesosy, voalaza tsara io, ary ny finoana zay azo amin'ny alalany. Jesosy tompo mifona sy mpanepo azy. Jesosy zany de masina marina, ny lalàna masina marina. Ary raha mamaky sika ny amin'ny Jaona 10 de misy fanambarana azao ny fanambarany am'zany hoe Jaona 10 ny 9 ary ny 4. Jaona 10 amin'ny anaran' Jesosy manao hoe: zany mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondrona. Jesosy ny mpiandry tsara Jesosy zany. Ny 4 zany mpiandry tsara ary fantatro ny asy sady fantany aho. Jesosy zany a masina marina tsara, ny lalàna masina marina tsara. Manambara an' Jesosy koa zany ny lalàna na ny didy. Mazava tsara zany teny'Andriamanitra